Ho aminareo hatrany irery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, endreny voninahitra ao amin'ny tany rehetra, fa fahasoavana sy famonram-po no ampanarahanao ny fiainanay. Tsaronay ny fitiavanao lehibe, ny fitondranao tsy misy fetra. Ankehitriny izahay amaky sy haino ny teny avy amin'ny soratra masina, ilay teny izay mitondra aina, ilay teny izay sakafo ny nofonay sy ny fanahinay, dia angatanay ny fanainy masina, hialoha lalana, hanazava, hitsilo ny dianay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny bokin'ny Deutéronomie toko 9 andininy voalohany hatramin'ny andininy 9 no vakintsika ry havako. Ao amin'ny mofinaina dia mifarana hatramin'ny andininy 410, fa ajantsika hatramin'ny andininy 9 ihany zany. Deutéronomie toko 9 andininy voalohany hatramin'ny andininy 9, vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ny lalàna rehetra izay andidiko anao anio dia tandremo harainareo, mba ho velona ianareo ka hiamaro, ary hiditra sady andova ny tany izay nianianan'i Jehova tamin'ny razanareo homena azy. Tsarovo ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehova Andriamanitra ho anao tany anefitra izao 400 taona izao, ampanetry tenanao sy hizahan-toetranao, ary hahalala izay ao am-ponao, na hitandrina ny didiny ianao na tsia. Dia nampanetry tenanao izy ka namelanao ho noana, dia nanomeanao ny mana ho aninao, izay tsy fantatrao na ny razanao, ampahafantariny anao fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa izay rehetra aloky ny vavan'i Jehova no iveloman'ny olona. Ny fitafianao teny aminao tsy rovotra, ary ny tongotrao tsy nivoto izao 400 taona izao. Koa aoka ho fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanany no fananaran'i Jehova Andriamanitrao anao. Ary tandremo ny didin'i Jehova Andriamanitrao, mba handehananao amin'ny lalany sy hatahoranao azy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny Tompo, itony lalàna izay nomena ny zanak'Israely itony no iankinan'ny fiainan'ny zanak'Israely tany anefitra, ary ihany koa manomana azy ireo hiditra ny tany Kanana, izay tany fampanantenan'i Jehova ny olony fahizay. Efa mamaraparana ny fahavitany fivezivezena tany anefitra izy ireo, miomakomana hiditra ny tany Kanana, ka dia mampahatsiaro Andriamanitra fa tsy misy afa-tsy ny fankatoavana ny lalàna, ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no miantoka ny fandovan'izy ireo ny tany Kanana. Andeha ro jerentsika ry havako avy amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao, fa ny lalàna na ny tenin'Andriamanitra dia loharanonaina. Ny lalàna na ny tenin'Andriamanitra dia loharanonaina. Eto dia ambara, raha mamaky ohatra tsika ny andininy voalohany, dia miteny fa ny fanarahana ny lalàna no loharanon'ny aina, arak'izay ambara fa tandremo izy, ny lalàna izay andidinanao anio dia tandremo haranao, mba ho velona ianao, hiamaro, hiditra handova ny tany izay nianianan'i Jehova tamin'ny razanareo. Loharanon'ny aina, loharanon'ny fahavelomana, miantoka
ny fahatanterahany teny fikasana, ny fanekena izany fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izany. Ambara fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahazahoana ny famonjena sy ny lova izay efa nampanantenana raha teo. Fa raha mamaky ihany koa isika dia manambara ny 19 fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa izay rehetra aloky ny vavan'i Jehova no iveloman'ny olona. Ilay tenin'Andriamanitra na ilay lalàna, ilay notenenin'Andriamanitra dia miantoka ny fahaveloman'ny olona, miantoka ny nofo. Ary tany anefitra ohatra dia hitantsika fa io tenin'Andriamanitra io dia nivadika mana ka natonga ny fahavelomana ho an'ny zanak'Israely nandritra ny 70 taona. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, loharanonaina ny tenin'Andriamanitra, ary haitsika tsara fa tao amin'ny Jesoa Kristy dia nivadika ho nofo mihitsy ilay teny tonga nofo, ilay teny tonga aina, ilay teny tonga fahavelomana. Miantoka ny fahaveloman'ny mpino, fahavelomantsika tsiraray avy, ny fiainana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ary mampahatsiaro antsika ny Davida mpanompon'Andriamanitra raha milaza fa aina ho an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ambara arak'izany rehavako malala fa miantoka ny fiainantsika manontolo, ny fankatoavana sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra tsy ny ara-panahy ihany fa eo amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ny nofo dia miantoka ny fahaveloman'ny mpino mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto amin'ity mofinain'ity ihany dia ny hoe ny lalàna na ny tenin'Andriamanitra dia mizaha toetra atsika. Zahan'ny tenin'Andriamanitra toetra ny mino, ary izany fankatoavana ny tenin'Andriamanitra na fankatoavana ny lalàna izay nomeny Jehova zany no tonga tahaka ny refy amaritana ny fankatoavan'ny olona an'Andriamanitra na tsia. Zany hoe faritana na refesina amin'ny alalan'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ny finoany mino. Ary izay no mahatonga an'i Jehova amin'ny teny manao hoe ary tandremo ny didin'i Jehova Andriamanitra aho mba handehananao amin'ny lalàny sy hatahoranao azy. Fa ankoatr'izay dia ambara ihany koa eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity fa izany fizaham-toetra amin'ny tenin'Andriamanitra izany no mitondra ny mino ho amin'ny fanetretena, arak'izay hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Toy ambara mihitsy aza fa tian'Andriamanitra handalo amin'ny fanetretena ny olona raha nilaza izy fa nampanetretenanao aho. Ao anatin'ny fizahana toetra ny mino amin'ny tenin'Andriamanitra no hampahatsiarovana azy ny asa lehibe rehetra izay efa nataon'Andriamanitra taminy, ahafahany mitsinjo koa ny asa lehibe izay mbola hataon'Andriamanitra aminy. Tsaroana ny fanavotana lehibe sy ny fanafana nataon'Andriamanitra ny zanak'Israely tany Egipta fa izay. Tsaroana ny nampitan'Andriamanitra azy ireo tamin'ny ranomasina mena. Ary eto amin'ity mofinain'ity dia tsaroana manokana ny nitondran'Andriamanitra azy ireo nandritra ny 70 taona tany anefitra. Ka raha naona izy dia indro nomen'Andriamanitra ny mana hahavoky azy ivelomana.
Hita tamin'izany fa ny fitafiny tsy rovotra ary ny tongony ambara fa tsy nivoto nandritra ny 70 taona kanefa nandeha nivezivezy tany anefitra. Tsaroan izany asa lehibe rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izany ary hita mihitsy fa toa tahaka ny fikolokoloana sy fandraisana tanan'ny ray aman-dreny ny zanany no hikarakarany Jehovah Andriamanitra reto zanak'Israely reto nandritra ny 70 taona tany anefitra ary mbola azo antoka ny mbola handraisany an-tanany amin'ny fidirana amin'ny tany Kanana sy ny amin'ny tany izay efa nampanantenana azy ireo. Afaka vakiantsika manomboka amin'ny 17 sy ny manaraka ny amin'izay fampanantenana omen'Andriamanitra azy ireo. Ry havako malala, efa nikarakara, mikarakara ary mbola vonona hikarakaranao Andriamanitra, saingy mizaha toetrantsika ao amin'ny teniny izy, mizaha toetrantsika ao amin'ny teniny izy raha arahantsika tokoa ny teniny, ny didiny, ny lalàny na tsia. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahitantsika izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamintsika. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ananantsika ny fanetretena feno hitodika amin'Andriamanitra ny amin'izay efa nataony tamintsika. Afaka mitodika ihany koa anetsika ny fiainantsika tsiraray avy, taiza no nisy antsika no nalain'Andriamanitra, taizitsika fahiny, aizitsika ankehitriny, taiza ny fahaverezantsika sy ny fanadonoantsika an'Andriamanitra fa izay, ary aiza kosa ny namonjen'Andriamanitra antsika ankehitriny. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, Andriamanitra miantoka ny fiainantsika manontolo Andriamanitra fa te hizara ny teniny sy ny sitrapony amintsika ho ankatoavintsika kosa izy. Dia ho an'Andriamanitra anie ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fankatoavana izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra ny fahatsarana rehetra noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay ho fanelon'ny tongotra sy ho fanazavana ny lalànay, fa aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra izany. Fa tsy ny mofo ihany no hivelomana, fa ny teny rehetra aloky ny vavanao Andriamanitra. Veloa miaraka ny teninao zahay ary vonina izay hiaina araka ny sitraponao, araka izay hita ao amin'ny soratra masina. Ankehitriny Andriamanitra dia mitondram-bavaka manokana izahay ireo rehetra izay mpivezivezy, mpivaro mandeha, mpandranto any an-tanin'olona, eny tahaka izay nitantananao ny zanak'Israely ka ranona izy dia nomenao azy ny mana hohanina. Ianao hita azy tsy ho rovotra ny fitafiana ary tsy hivoto ny tongony eny am-pandehanana rehetra. Entinay ambavaka Tompo ireo rehetra izay manana olana, ireo izay nitalaina taminao, ireo izay niandrandra ny famonjenao. Jereo izy ireny Tompo, fa Andriamanitra akaiky izay miantso azy ianao. Dia matoky izay fa mandray an-tanana ny mpanompo mangetahetanao ianao, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany mivavaka izany. Amen.